spesialna koa fredina miresana toko fadimidiny fahavolony misy tempo izao hoe anaka manekely raha isindrenonareo ao tompo fa marina izany ahoana indray inona no tian'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izay ia mazava ny ten'Andriamanitra tsy misy midokodina mihitsy ny ten'Andriamanitra fa raha ohatra zava-dehibe ny fanajana dia zava-dehibe koa ny fanekena ny ray aman-dreny kanefa mazava ny ten'Andriamanitra hoe ao amin'ny tompo raha mbola mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tenin'ireo ray aman-dreny ireo torohevitra omeny dia izao adiditsika zanaka ny manaiky izany fa raha toa kosa ka mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ampahendrena ao anazavantsika amin'ny ray aman-drenitsika fa Andriamanitra no tokony hoekena mihoatra noho ny olona kanefa raha mbola azontsika atao ny tsy manome alahelo ireo ray aman-dreny ireo dia izao omentsika azy mandrakariva izay fanajana sy fanekena izay kanefa atao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa antsika ray aman-dreny kosa no resahako izao ao amin'ny oboliny toko faharoa amby roapolo ny andiny fahaeniny dia misy izao teny izao zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany mila mahay ny soratra masina isika ray aman-dreny mila ampianarintsika ny soratra masina ny zanakitsika ary isika no modely voalohany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanarahana amin'Andriamanitra eo amin'ilay zaro amin'ny lalana tokony alehany dia zava-dehibe ny hoe mampianatra azy ny tenin'Andriamanitra mampianatra azy ny sitrapon'Andriamanitra tena zava-dehibe izany kanefa tsy homanina ho any an-danitra fotsiny zanakitsika fa homanina olombanina ety ambonin'ny tany noho izany dia tokony ho hitan'ireo zanakitsika eo amintsika ray aman-dreny ilay hoe fanajana fandraisana andraikitra fanampina ny ray aman-dreny ao tokantrano ny fanazavantsika azy izany dia izao omeo andraikitra sahaza azy ny ankizy ao atokantrano ampianaro azy ny fanajana na iza toerana misy anao dia ampianaro azy hoe izao no fomba fanaja ny olona anankiray koa dia ny fanajana fotoana ampianaro ny zanakitsika ny fanajana fotoana satria ilaina izany eo amin'ny fiainana hatramin'ny atsipriany madinika dia ampianarintsika tsy tsika no tara ny ampiasana tsy tsika no tara ny ampiangonana fa ampianarintsika ny zanakitsika izany fahamarina fotoana izany ampianarina ny zanakitsika koa ny fomba fiteny feno fahalemem-panahy ary rehefa miteny isika dia asehoy amin'ny fomba fitenitsika na amin'ny hafa na amin'ireo zanakitsika ireo izany fomba fiteny feno fahalemem-panahy izany manana zanaka telo aho izay sahasahako ny milaza azy fa tsy mora ny fitaizana ary indrindra amin'ny fametrahana andraikitra satria mety tsy ho afa-po isika ray aman-dreny amin'ny andraikitra izay apetrakintsika amin'ny zanakitsika kanefa izao zavatra hitako raha toa ka asaina manamboatra fandrina izy dia tsy afa-po ianao dia amboarinao eo masony dia tsy manana farisihana ntsony ilay zaza manamboatra fandrina satria mbola ho ataon'ny eny ihany le izy rehefa avy eo fa ampianaro azy ny fomba fanamboarana le fandrina fomba fanasana vilia fomba fampirimana ny tranony dia ankasitrao izy amin'izay zavatra hitany ny fankasitrahana dia mitarika ny ankizy anajanao ampianarana koa ny ankizy anaja ny tenany satria io tenany io dia tempolo ny fanahy masina tempolo ny fanahy masina ny tenany ampianarina izy anaja ny tenany io karakara ny tenany io tsy ampiditra ao zavatra tsy tokony ho ampidirinao zava-dehibe ny fahalalana fa tempolo ny fanahy masina ny tenanytsika tsirairay avy ary isika ray aman-dreny koa no tokony modely amin'izany tsy afaka hiteny zanakitsika mihitsy sika hoe ratsy ny mifoka sigaro nefa isika ray aman-dreny mifoka sigaro tsy afaka hiteny amin'ny zanakitsika mihitsy isika hoe maneba vavony ingeny sakay nefa isika ray aman-dreny
dia mahery mihajakay noho izany a amatepolo ny fanahy masina ny tenantsika dia ilayntsika mihitsiny a ny manaja io tenantsika io avela koa ny ankizy anaja ny olona rehetra ary izay fanajamby zay a dia midika fanampiana ny hafa midika fahaizana manetry tena ary amboniny zavatra rehetra dia fanajana an'Andriamanitra eo amin'ny lafiny pratika sy eo amin'ny lafiny fiainana andavanandro zany saloha dia izay ny azoko amitsinana ny hoe fanajana sy fanekena ny ray aman-dreny ao am-tompy raha azoko tsara zany dia mifamineny ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ny zanaka fetinina zay dia izay tokoa misy fanontaniana kely anankiray ty araka ny soratra masina dia inona ny fijerin' Jesosy ny ankizy mahavarina ny fomba firesahan'i Jesosy momba ny ankizy sy ny fidirana any amin'ny fiainana mandrakizay andekena vakitsika zay voalazany Matthieu 7:20 ny andiny 7 sy ny 8 dia ijerentsika koa ny Marka 10 ny andiny 15 sy ny 19 Matthieu 7:20 ny andiny 7 sy ny 8 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa Jesosy raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra koa nazovy no anery tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra ino moa no tiany misoratra masina ho lazaina misy toetra mahafinaritra ny toetran'ny zazakely ny toetran'ny ankizy ary be dehibe ny zavatra ianarany ray aman-dreny avy amin'ny ankizy roa fotsiny no ohatra omeko anareo rehefa kapohanao ny zanakao dia inona ny atao lasisy mandeha manatona anao tsy mitazona alahelo mihitsy na dia zavatra nampitomany azy aza ny nataonao ray aman-dreny dia izao mbola lasa ihany izy misarangotra aminao ray aman-dreny izay toetra izay no tokony ananan'ny olon-dehibe koa rehefa misy zavatra mahatezitra anao na mampalahelo anao dia tsy manalavitra n'ilay olona ka monomonina ny ambadika any fa vomaika manantona an'ilay olona ary maneho fitiavana aminy izay ny zavatra voalohany toetra ny zazakely izay mahafinaritra ny toetra faharoa izay tiako amin'ny ankizy koa dia izy le mitositosy maneho fitiavana amin'ny ray aman-dreny isika lehibe rehefa milehibe tsika dia ohatrany mahamenatra ny maneho fitiavana fa ny ankizy dia amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainana dia maneho fitiavana izy koa raha tsy mitovy tahaka ny ankizy isika tahaka ny zazakely isika ray aman-dreny dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra ilay voalazany Marka 10 ny andiny 15 sy ny 19 izao indray ny voalazao lazaiko aminareo marina tokoa nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia ho tsy tafiditra ny amin'ny akory ary nitrotro ny zaza izy dia nametra tanina ny taminy ka nitsodrano azy ilay fahatsoran'ilay zaza rehefa mandray ny tenin'ireo ray aman-dreny ny teny momba ny fitiavan'Andriamanitra mahafinaritra ny fandray ny zaza tsotra ary tsy mila miolakolana fa tonga dia lazaina aminy raha tsy ohatr'izany isika raha itsika mila manao fanadiadiana ina marina moa izany nefa rehefa Andriamanitra no miteny dia tokony anaiky tahaka ny zaza isika noho izany dia izao ireo toetra telo izay ananany zaza ireo izay tokony ananantsika ray aman-dreny amin'ny alalan'ny zaza izay fomba fijerin'i Jesosy Kristy ny ankizy dia izao raha tena momba ny fiainana mandrakizay sika ray aman-dreny dia mila tsy manana folentika voalohany faharoa dia mila manaiky ny tenin'Andriamanitra ary ny fahatelo dia mila maneho fitiavana amin'ny hafa sy amin'ireo izay manodidina antsika